atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Foazy a tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo anome-ainany tantara: Onimamy, Alain, Daniela, Niony. Mpandray feo Lovatolotry Andriamanana. Mpanatotosy Alain Ravimanatsoa. Manao masina Lona, salama. Tsy fantatrao anga fa velakevitra miopana amin'ny teny malagasy no atao ato anio. Fantatro izany ka. Dia nanomboka oviana indray ianao no lena amin'izany? Nanomboka tamin'ny fotoana ny rahantsika. Ny rahantsika? Nanomboka tamin'ny fotoana ny fandraisantsika ireny tiako lazaina. Saika gaga. Masina, ahoana ny fahitanao ahy? Tsy mahazo hatramin'ny maso. Na zaza mihevitranao jina amin'ilay fitafy a. Efa azo lazaina ho kanto fe. Ianao ange efa manja foana hatr'izay. Manja? Manja tokoa ny lasanahitra izay fa amin'izao tsy manaiky raha tsy ataonao hoe kanto amin'izay. Kanto? Iza koa ilazanao fa kanto amin'izao? Antray, fa nahoana kosa? Kanto amiko dia tsy kanto izany ianao satria tsy mahalaza ny hatsaranao intsony izany teny izany. Lafatra. Izay angamba no atononanao kokoa. Izany? Makasitraka fa vao maika tiako be izany. Azono ahy e. Ianao nga efa fanatrika velakevitra toy izao foana rehefa volan'ny teny malagasy? Matetika. Raha azo tsara, ny volana jona ihany ve izany no tena natokan'izy ireo itenenana ny teny malagasy? Tsy a. Fotoana ho fanamarihana sy ho fanomezan-danja azy ihany io. Natao andiniana sy sainana. Toy ny hoe mandroso miaraka amintsika ao anatin'ny vanim-potoana faniriany fe izy sa sanatria mifanohitra amin'izany? Miezaka ny mamelona ve isika sa miezaka ny mamotika sy mamono ary mandevina azy? Azoko. Kanefa mampalahelo fa raha ny zava-misy ankehitriny jerena amin'ny saina tsy miangatra, mihiba koa valon'ireo fanontaniana napetraka ao ireo. Tsy te hivalapatra loatra amin'izany ahy. Fa hono za ve midisy sa ianao tsy toy ny isan'andro e? Tsy azo. Izany fa ohatra ny tsapako hoe lasa hafa mihitsy ianao. Hafa maninona? Ny fiteny madio tanteraka. Tsy vary amin'ny katsaka intsony e. Na ny arahaba aza lasa manahoana fa tsy bonjour ohatra n'ilay mahazatra. Miezaka re a. Eny fa na dia efa mikoriana tondra ao anaty azy izany ka tsy tokony ilana fiezahana kosa. Ny fitafy miavaka. Tsy mampino e, hafa mihitsy. Tianao ve? Tena hoe mignonne. Mahafatifaty hoe. Fa ny zavatra tsikaritro dia ty e. Ny haingo, ny loko, ny volo sy ny sisa dia tena hoe mitovy tsy misy valaka tamin'ny nahitako farany anjina. Tena nafangaroko tamin'ny mihitsy ianao tamin'ny voalohany. Misy antony manokana ve? Mazava ho azy fa tsy mivalina. Ary ajanona ilay resaka jina fa hono ahy e. Afaka miaraka amiko ve ianao rariny? Oazy? Tsy rakao nga ilay le fampisehoana voavana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena rehefa avy eo re a. Ay ve, te hanasa zany ianao kanefa tsy karazany zavatra toy izany ny mahaliana. Aleo amin'ny fotoana manaraka dia hoentiko mijery toerana hafa sy mahaliana kokoa noho izany ianao e. Aiza ohatra? Ho hitanao io. Okey, raha mipity izany ilay fotoana manaraka. Aroaka izay fa efa misy olona mandray fitenenana io e. Sambatra raha sambosambatra hony Ambohimanga fa manana nambato mihatendro fitazatazanana. Teto ny nipioran'izany fitenenana izany. Ty toerana hipetrahantsika ty no atao hoe ambato mihatendro. Mahafinaritra be no mitazatazana eto. Ao mba ilay sary kely indray aloha e. Avy indray ianao a. Efa impiry izay? Moa e, farany sisa. Iao indray ary.
Zay. Misaotra. Tena tsy mba nandalo tao an-tsaiko akory no tonga amin'ny tonotoerany tony raha tsy nisy ianao. Tena nentinao lavitra mihitsy Tsy tena hoe lavitra fa 220 kilometatra varitra Antananarivo nge no misy an'ity vohitra-Boamangy ity. Tsy madilo no anarana nahafantarana azy ity fa iny. Zanak'Andriana Vany Mamo no nonona voalohany teto ary nanome ny anarana hoe Ambohitakanga. Andrea tsy mitovy amin'Andriana kosa no nanaova azy ho Ambohimanga taty aoriana. Ono Mpanjaka avokoa zany no milevinao amin'ireo fasana maromaro milahatra hitantsika teo. Misy ireo Andriamanjaka milevinao. Ranavalona ohatra, Andriambelomasina, Andrianampoimerina sy ny sisa. Fa ao ihany koa ireo vady na renin'ny mpanjaka. Arina zany ny hevitra ireo trano azo any ambony fasana. Reno natao hoe trano masina na trano manara, izay matetika hita amin'ny fasan'Andriana. Vita amin'ny hazo izy ireny satria ny hazo no heverina fa velona sy miaina hatrany, fa tsy toy ny vato na akora hafa ohatra. Azo adika ve zany fa ny Andriana tsy mba maty? Toy ny olombelona rehetra ihany, ny vatana ny maty fa ny fanahy kosa mitoetra hatrany. Zany no mahatonga ireo olon'ireo miditra ao anatiny ao mba hivavaka na angataka amin'ireo Andriana mitoetra amin'ireo fasan'ireo. Raha ny fitahian-drazana izany aloha tsy mino hoe raha mitahy izy ireny tsy ny kamboty ve nefa sambatra indrindra? Raha ny tokony ho izy, saingy ireo kamboty lazainao ve nefa mba nahaina naja an'ireo ray aman-dreny fahavelony? Ary noho ny modimandry izy ireo, mba nitsarony ihany ve? Na dia fehezam-boninkazo ray ihany aza ohatra, mba nateriny teny andoha fasana ve zany mba ho fanomezakasina azy? Raha azoko izany ohatrany hoe ireo maty indray ve izany no Andriamanitra ivavahana? Andriamanitra? Tandreny fa tsy mitovy ny hoe Andriamanitra sy ny Andriananahary, na Andriamanitra Andriananahary. Ny hoe Andriamanitra dia fanahy velona eny amin'ny zavatra rehetra eny, hazo, renirano, loharano sy ny sisa. Andriananahary kosa ilay hery ambony noho ny hery rehetra, herim-panelanelana ny olombelona aminy kosa ny Andriamanitra. Arak'izany dia eny ny valy ny fanontanianao satria ny fanahin'ireo razana izay asiantsika amin'ny fombafomba isan-karazany no heverina fa mampita ny vavaka na ny fangatahantsika amin'Andriamanitra Andriananahary. Fantary koa nefa fa mety ho azo avy amin'izy ireo ihany koa no mifanohatra amin'izany. Tsy azo. Tsy ny fitahiana ihany akory ny mety ho hita avy amin'izy ireo fa ny famaizana ihany koa. Na izany na tsy izany nefa miankina betsaka amin'ny asina nanana ny fony fahavelony no ahafahany manana an'izany fahefana izany. Mba olona nahavita ny adidiny teo amin'ny tany no ohatra, mba nanana ny haja sy ny voninahiny teo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina nisy azy sy ny sisa. Azoko. Izay zany mahatonga ny olona sasany mitotototo makaty alavitra ty mba hivavaka na angataka amin'ireo Andriamanjaka milevina eto satria tsy izay lodomandry rehetra no afaka manao an'ireo fahefan'ireo. Izay indrindra, azonao tsara. Hitanao fa na ny vahiny avy any ivelany aza mahavatra miakatra ety noho ny fahafantarany fa tsy finonom-poana ny fanatanterahana an'izany rehetrarehetra izany. Izay vao tena mazava tsara amiko. Eny tsy maintsy mazava raha teo moa rehefa ianao mampianatrako. Mankasitraka izany aloha ihany fa masina. Tiako be ny fitsangatsanganantsika androany. Tiako tohizana hatrany. Inona no tianao ho tohizana? Ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika? Ay tokoa moa izany miaraka sika Tena tsy tsaroko tokoa raha tsy niteny ianao. Avy indray fa nahoana manongo mafy ohatran'izany marary anie zany. Tsy izy ihany anino ihany ka ianao ihany angeny namorona an'izany teo fa tsy zah Efa fantatrao fa ny fiarahantsika mandehandeha tiako nolazaina tamin'izany dia mbola rangitinao ihany Ay ve raha izany andraso fa hoentiko miankalefana kely indray ianao amin'ny fotoanantsika manaraka. Zany? Tiako be zany. Amin'ny toerana toy izao hatrany tiako tondranao sady hitsidika ny rovana Tsahadintsika no hijery tanàna. Zany aloha ihany fa andao amin'izay aleto mangatsiaka be Ne ary za tsy izy sady ohatra misy mpamaromaro manantona koa reny. Aiza? Reto tany reto misy vazaha dia misy gasim-pitary ty sady manja kely daholo ndao andeha ka ohatray nangarika be sady nisotony ny tanako.
na rahanao teto amin'ny radio Madagasikara teo foazy a tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo namelona ny tantara Ony Mamy, Alain, Daniela Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Mbola itoy